Si hainao ty mety voandroany ianao vao nahainao anazy a hira efa mandehandeha any amin'ny réseaux sociaux eny izy fa tena hira tena mampirisika antsika hiantoraka eo amin'ny tompontsika dia andao atombokontsika amin'ny hira ty ny androany. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Jesosy andreto izay manolotra momba anay feno eo am-pelantananao Jesosy. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître. Je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Jesosy eo zany mivavaka amin'ny maraina ity te halalanao zay Jesosy te hafantatra sy hiaina ny sitraponao izahay. Eny tompo tena hoe sarotra ho anay amin'izao fotsiny fa mila ny fanahinao masina ihany koa izahay ao anatiny. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en
fiarovana rehetra babonao aresinao ao. Ataontsika vavaka mihitsy ty hery ty andro a. Tsy voatery atanjaka foana tsika, tsy voatery ho salama foana ianao, fa ny tompo eo anao, eo foana izy ho anao, ary miaraka aminao amin'ny segondra rehetra ararianao, na salamanao ihany koa dia miaraka aminao Jesosy. Tsy voatery atanjaka foana nisy tsy voatery atsoro fonako ny lojo, na koe tsy maintsy hazava fonako raha malemia. Arambatoko Rerakini miadia miazonay ni tanana mampatsiayay fa öfonoay ianao. Tumpony akaikinao no katsako, miamanginy ireo tafiotra ato anatiko. Misy firam-baovao mameno ny voko dia irao. Ndao sandatsika mafy feoantsika dia irao, dia irao. Sandatsika mafiany ampy ianao, fialofako manodidinay fianteherako. Ndao akipitsika ny masotsika iaraka iritsika ampy ianao, fialofako manodidinay afefika ihany ampy oay.
ny miady aho miady miazonay ny tananao mampatsiay ahy fa eo foana arabatoko ianao raha reraky ny miady aho raha reraky ny miady miazonay ny tananao miazonay ny tananao mampatsiay ahy fa eo fono ahy tsisy erikio tsy eria ahaisotra antanany fazia izy aekio terizy ny fitya tsisy erikio tsy ny erikio tsisy eria ahaisotra antanany fazia izy aekio terizy ny fitya vania. Amen. Lioka toko fa 17 dia ny andininy fa 20 dia ka hatramin'ny fahatelo fa 17 dia raisitsika tsikelikely ireo tenin'Andriamanitra ireo atombokontsika eo amin'ny andininy fa 20 sy ny fa 120 ny anomboantsika anazy amin'ny anaran'i Jesosy. Lioka toko fa 17 dia ny andininy fa 20 sy ny fa 120 ary Jesosy noho ny nanontanian'ny fariseo izay andro hiaviany ny fanjakan'Andriamanitra dia namaly azy hoe tsy misehoseho ny fiaviany ny fanjakan'Andriamanitra ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na ery fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Amen. Raha atao amin'ny teny hafa ilay fanontanian'ny fariseo satria fantatsika tsara ihany fa ny fariseo fa tsy tian'i Jesosy raha izay no tonga dia malaza anazy tsy tena tsy faly loatra amin'ny zavatra fahatongavan'i Jesosy ny akamaroan'zareo zany dia tahaka amin'ny teny izy ireo manao hoe tena hoe marina tokoa ve zany lazainareo zany lazainao zany tena ho avy tokoa ve raha ohatra ka ho avy zany fanjakan'Andriamanitra zany raha oviana le izy satria ohatrany hoe tena tsy misy zavatra azonao resahana afa-tsy ny fanjakan'Andriamanitra raha izay no malaza azy satria ny antony rehefa mamakytsika eo amin'ny Lioka toko fa 9 dia ny andininy fa 12 dia misy zavatra tahaka an'izao mitranga fakitsika vetivety ilay teny ohatsy hoe ary raha mbola niaino izany ny olona dia nandroso ny teny ihany Jesosy ka nanao fanoharana satria efa akaiky an'i Jerosalema izy dia nataon'ny olona fa iseho faingana ny fanjakan'Andriamanitra ny zavatra atao anatin'ny sain'ny eritreritry ny olona zany ny eritreritry ny olona ao anatin'izany ny fariseo dia hoe handray ny fahefana mihitsy Jesosy zany hoe anala ny Heroda zany satria zay ny zavatra nandrandray ny jiosy rehetra hoe ity ilay Mesia izay amerina amilony ny fanjakan'i Israely eny fa na ny mpianatra aza dia zay koa ny tao anatin'ny sainy hoe tena zay anisany zay inoko hoe anisany natonga azy ireo nieritreritra ve hoe iza ary zany no lehibe amintsika efa nieritreritra sady zareo hoe iza zany no somary nampime moa tamin'ny fotoan'androny tamin'ny fotoanany élection tamin'izany fotoana zany zay nitsangana ny tsorahany zay ny rotsahany paster Jules filoam-pirenena tamin'izany fotoana zany dia zay moa tao anatin'ny
comité lay mpanao propagandy. Dia tao 67 tamin'izany fotoana izany ny QG dia makao foana zay. Fa rehefa avy eo zany dia nandeha ny fivoriana tonga tao daholo ny pasteur rehetrarehetra dia nivory dia nifandinika hoe iza no ministre dia iza no premier ministre dia iza no zany zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany dia oza hoe orotompo dia hoaiza zany ny fiangonanao satria zareo zany miady hevitra hoe iza no premier ministre dia au moins zany tsy nisy olona mba nanolotra hoe tia nenay no atolotra avy eo amin'ny fiangonana fa izy zareo mihitsy no premier ministre somary fa tatahakan'izany ny zavatra nitranga tamin'ity fotoana ity hoe iza no lehibe zany satria hoavy ny fotoana andraisan'i Jesosy ny fanjakana dia tena diso hevitra moa zay satria ny fanjakana izay resahan'ny tompo eto dia lay fanjakana ara-panahy lay fanjakana maharitra mandrakizay amen. Dia fanjakana zay nresahan'ny tompo zany dia miteny dia fomba filazan'ny tompo anazy zany dia hoe tsy misehoseho ny fiavin'ny fanjakan'Andriamanitra fa maninona ny tompo miteny hoe tsy misehoseho voalohany indrindra aloha zany dia fanjakana ara-panahy ny tian'ny tompo ilazany eto lay fanjakan'ny Kristy aty anatintsika fanjakan'ny Kristy ao anatinao satria eo amin'ilay andiny faharaiky amby roapolo izy dia miteny manao hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo dia noho izany zany tsy misy afaka amin'ny teny manao hoe aiza ary zany fanjakan'Andriamanitra zany ohatrany tsy hitako mihitsiny fa ny tena marina ao anatintsika ilay fanjakan'Andriamanitra raha manana an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika zany tsika dia ao anatintsika ilay fanjakan'Andriamanitra no mitoetra dia tahaka ny hoe tombony fanjakan'Andriamanitra anankiray zany ny kristianina anankiray zay mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra mandehandeha ary tsy azontsika tenenina io hoe tsy aminareo atsy angamba le fanjakan'Andriamanitra na ariana aminareo fa Kristy no manjaka tsy hita maso ilay izy satria tsy misy hoe fanjakana tsy misy hoe fanjakana mpitondra asorona dia avy eo mipetraka eo ny tompo fa ny fanjakana resahan'ny tompo dia ilay fanjakan'ny Kristy zay mitoetra aty anatintsika tsirairay avy noho izany ny fanjakan'Andriamanitra anatintsika na eo avoantsika dia tamin'izany fotoana zany dia tena marina efa teo anivony zareo indrindrandrindra ho an'ireo zay nandray nanaiky ny filazantsarany Kristy dia efa tamin'izany no nanomboka ny fanjakan'ny Kristy miresaka be da be ny fanjakan'ny Kristy ty andininy ty andalatsotra masina ity satria rehefa avy eo tsika iresaka mahakasika ny resaka hoe fiomanana ho amin'izany sy ny fiambenana ho amin'izany fanjakana zay miandratsika mandrakizay zany miseho anankiroa amin'ny endry anankiroa ny isehoan'izay fanjakan'Andriamanitra zay dia ny voalohany dia le hoe le fanjakan'Andriamanitra zay aty anatintsika zay ho an'ireo zay nandray an' Jesosy Kristy ary ny faharoa dia le fanjakana zay mbola ho avy amin'ny fahafenony tanteraka lay amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy dia izay fisehoany lay fanjakan'Andriamanitra anankiray dia isika tena miandry ihany koa an'izay fanjakana anankiray zay anapahany Kristy tanteraka mihitsiny Hebreo 7 dia ny andinin'ny 7 dia milaza manao hoe dia tahaka an'izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny fahotan'ny maro dia iseho fanondroany tsy noho ny ota fa ho famonjena izay miandry azy amen rehefa ho avy Kristy amin'ny fiaviany indray dia tsy hoe noho ny ota no atongavany fa ho avy izy amin'ny mahatompo ny tompo sy mpanjaka azy tsy amin'ny mahazanak'ondry no hoe aviany amin'ny fiaviany fanondroany fa amin'ny mahalio anazy zay handray fahefana ary na iza manaiky na iza tsy manaiky dia ho avy izy ary na hoekentsika na tsy hoekentsika ny fitondrany dia hitondra izy anjaka izy zay le fiavian'ilay fanjakan'Andriamanitra fanondroa zay lay fanapahan' Jesosy Kristy tanteraka
ary tsy misy ary tsy miverina tena hoe io no fanjakana faratapony zay hoatrehantsika hoatrehan'ny olona rehetrarehetra indrindrandrindra ary tena hoe ho fanjakana zay tsy azo ina moa filazana azy tsy azo ampirorona ary zay no mahatonga antsika hoe mandeha amin'ny fanantenana isika mandeha amin'ny finoana isika amin'izao fiarahantsika mandeha amin'ny tompo izao na dia mafy arany zavatra-trehantsika na dia tena hoe tena ositsika hoe tena angamba tsy misy olona miarika zavatra mafy ohatranahy eto ambonin'ny tany dia tehiteny aminao hoe tena mandalo fotsiny ihany io ranony amin'ny Kristy no hiatrehanao an'izany mandalo fotsiny ihany ny ady atrehantsika ranony amin'ny Jesosy no hiatrehantsika an'izany satria manana ny fanantenantsika fa izy fanjakana lehibe lavitra zay tsy misy toazy zay feno fanantenana zay feno fiadanana ranomaso rehetra ozy ny ten'Andriamanitra ho fafana dia zany ny fanantenantsika zany tena misy taontsika tena hoe tena ositsika tena mafy rangany fiainako tena hoe mba misy olona mba mahazo ny zavatra hatrehako ve fa za te hiteny aminao hoe tena tsy azo oharina tsy azo oharina amin'ny voninahitra mavesatra zay miandra antsika rahatr'izay ny mety fanamby ho atrehantsika ankehitriny na dia mafy amintsika ary le izy dia tia ampaherantsika sahady aho hoe tena ndao tohizana ny dia amena ndao hamafisina ny fanotorantenantsika ho an'ny tompo ao anatin'izao fiarahantsika mandeha izao raha ho avy Jesosy dia tena hoe anjaka amin'ny kery sy ny voninahitra izy amin'ny mampanjaka ny mpanjaka sy ny tompo azy Matio 5:20 no milaza an'izany dia ny 1:30 dia milaza manao hoe ary raha ho avy amin'ny voninahiny zanak'olona amin'ny fiverenana fanondroana io ary ny anjely rehetra miaraka aminy dia hipetraka eo amin'ny seza fiandriana ny voninahiny izy aleloia ary eto sady efa miteny izy hoe ny fanjakan'Andriamanitra tsy zavatra tenenina fotsiny hoe ary ambadika ry ngamba na ariana anary fa rehefa ho avy zay fanjakana zay rehefa ho avy zay fanjakan'i Kristy zay dia ny maso rehetra ahita hoe indray mahita itsika rehetra ny fiaviany zany fanjakan'Andriamanitra zany ary amin'izay fotoan'izay natatsika n'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao ilay Jerosalema vaovao ny 12 sy ny 13 dia ozy ny ten'Andriamanitra manao hoe ary hoy izy tamin'ny mpianatra ho avy ny andro anirinareo ahita ny anankiray amin'ny andro ny zanak'olona nefa tsy ahita ianareo ary ny olona hilaza aminareo hoe indro ery na indro ety nefa aza mandeha na manaraka azy misy tevika angezabe resahan'ny tompo eto satria be da be ny zavatra mitranga ankehitriny be da be no mety endrika filazana hoe efa tonga ry Kristy na efa tonga ry Jesosy na ato aminay izy na ihany koa misy miteny manao hoe za mihitsy no izy dia tena mazava be mihitsy ny tenin'i Jesosy hoe aza mino zany za mandeha aza manaraka azy satria rehefa ho avy izy dia nilazain'ny ten'Andriamanitra izy tselatra elatra ozy volazan'Andriamanitra avy any amin'ny atsimoka hatrany avaratra tena hoe tsy tonga dia miaraka hita ary lazainy eo moa rehefa aveo rehefa mamarina ny ty tokotry izy dia milaza izy amin'ny resaka hoe voromahery dia ho resahantsika izay rehefa aveo fa zao ny zavatra resahana eto hoe tandremo ny filazana diso momba ny fivehenan'i Jesosy isy olona ilaza hoe efa tonga Jesosy aza mino an'izany araka ty andalatsoratra masiny ity
tsy misy mahalala ny andro zay iverenany tompo. Afa-tsy izy ihany. Eny izy taony Jesosy niteny manao hoe nazara ozy Jesosy tsy mahalala ny andro iaviko. Fa iny tamin'izy mbola olombelona. Satria limité izy amin'ny maha-olombelona anazy. Fa rehefa nivenazany amin'ny ray izy dia tena maka le Andriamanitra feno azy tanteraka. Mbola Andriamanitra feno izy tamina tetỳ arany. Fa tena hoe mandray an'ilay zay le Andriamanitra azy feno tanteraka izy ary mandray an'ilay maha-olombelona azy tanteraka ihany koa na efa any azany. Dia mahafantatra izy hoe roviana izy no avy. Fa isika tsy mahafantatra hoe roviana izy no avy. Ary ny fahoriana zay atrehantsika dia mampatsiahy antsika ny zavatra tahaka an'izany foana hoe tsy fantatritsika mihitsy ny fotoana akan'ny tompo atsika. Tsy fantatritsika mihitsy ny fotoana iverenan'ny tompo raha ho avy izy amin'ny fotoana zay iverenany. Fa ao anatin'ity ten'Andriamanitra ity dia mampatsiahy antsika ny ten'Andriamanitra hiomana ho amin'izany fanjakana ho avy zany amin'ny fotoana rehetra. Dia mbola mitokely io 9:17 eo amin'ny 9:24 dia milaza izy manao hoe fa tahaka ny elatra ozy ny ten'Andriamanitra ny fiaviany zanak'olona io zany, fiaviany Jesosy Kristy, tahaka ny elatra ozy manelatra hatramin'ny faravodilanitra ka mahazava trany amin'ny farany koa, dia toy izany ny zanak'olona amin'ny androny. Rehefa ho avy izy mazava tsara mihitsy ny instruction men'ny tompo. Dia dikan'izany zany tena hoe tsy ampatsahivy ny tompo tsika, tsy ino ino foana zay mety endrika ilazan'ny olona hoe ho avy izy, efa ary izy na efa ary izy. Fa tahaka an'izany tsy fantatritsika ohatran'iza ny mety ho endrika izany. Fa tena hoe raha ny fahakakaoan'izan-tsaina dia tena hoe amin'ny voninahitra lehibe, tsy mbola misy ohatr'izany no iverenan'i Jesosy. Satria tena hijoro izy, hipetraka izy, arak'ilay tenen'ilay ao amin'ny Mateo teo, hipetraka izy amin'ny voninahiny, amin'ny fahalehibiazany. Eto ihany koa tsika dia mahita hoe tsy fantatra miresaka manao hoe ilay ten'Andriamanitra miresaka manao hoe tsy hita zany, tsy fantatra zany. Rehefa ho avy izy dia ny maso rehetra ahita azy. Ny maso rehetra ahita azy. Rehefa tonga Jesosy dia ny olona rehetra no ahita azy, ahita ny fiverenany. Ary ny fiverenany dia tena hoe tampoka, tsy ho ampozina. Dia ndao hiomana ho amin'izany fanjakana izany. Tena hoe amin'ny fomba rehetra dia ndao hiomana ho amin'izany fanjakana izany. Ny marika 17 dia ny 5:30. Zao jerentsika kely vetivety. Marika 17 dia ny 5:30. Dia zao ny voalaza manao hoe koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro iavian'ny tompo ny trano, na ho hariva na ho mamanton'alina na ho maneno akoho na ho maraina. Miresaka ny amin'ny fiaviany indray io. Fa ny teboka resana zany dia hoe miomana, miambena. Ny Efesianina 5:5 dia ny 5:12 dia milaza manao hoe tandremo tsara zay ho fitondrantenanareo. Ngamba aloha jerentsika ihany. Efesianina 5:12 Efesianina 5:12 dia 5:5 azafady fa tsy 5:12. Tsisy Efesianina 5:12 zany.
Efesana toko fahadimy dia nandininy fahadimy folo dia milaza izy manao hoe koa tandremo tsara zay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Amen. Ny salamo zay ny fahaefatra amby folo zay vakitsika omaly ny fiandohan'le salamo izy dia milaza manao hoe ny adala no miteny hoe tsy misy Andriamanitra. Zany hoe ny olona tsy mitady an'Andriamanitra, ny olona tsy manan'Andriamanitra dia hoariny ten'Andriamanitra tahaka ny adala, fa ny olona mitady an'Andriamanitra no hoariny ten'Andriamanitra hoe endry. Zay olona mitady an'Andriamanitra no endry. Ny olona mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra zay no ten'Andriamanitra hoe fahendrena. Ary raha ohatra ka te ho endry isika, mivavaka ny ten'Andriamanitra vaky ny pasteur teo raha misy tsy manam-pahendrena dia mangataha amin'ny tompo, fa raha te ho endry isika voalohany indrindra dia Jesosy. Jesosy no fahendrena ho atsika. Ny fananantsika an' Jesosy no fahendrena ho atsika. Ny fanarahantsika an'Andriamanitra no fahendrena faratapony, ary manaraka an'izay avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Misy olona miteny, ny mpanompon'Andriamanitra koa misy miteny hoe rehefa mivavaka ny olona dia rehefa manokana fotoana mivavaka mifandray amin'Andriamanitra dia tena hoe sokafan'Andriamanitra mihitsy io saina io. Ahafahantsika mahafantatra azy, ahafahantsika mahalala azy. Sokafan'Andriamanitra mihitsy ny masotsika ahita ny tena fahamarinana. Fa zay nefa amin'ny alalan'ny zay fahendren'izay amin'ny alalan'ny fifandraisantsika manokana amin'ny tompo no azahoantsika an'izay. Zay fanamby le izy fa ndao hisisika. Amen. Tena hoe ndao hisisika. Tsy miresaka hoe famonjena amin'ny alan'ny tena manokana sy ny fihezahana koa ny tokresahana, fa misy tena hoe aparatsika ao anatin'ny fanamasinana atsika dia ny fihezahantsika tena hoe manao zay ozy ny ten'Andriamanitra hoe manao zay zotom-po rehetra, manao zay zotom-po rehetra ahafahantsika mitady ny tompo, mikatsaka ny fanjakany isan'andro isan'andro. Dia ny tena mahavarina amin'ity ten'Andriamanitra ity amin'ny andinin'ny 520 ka hatramin'ny 730 tonga dia vakitsika miaraka izy rehetrarehetra. Dia ozy izy hoe tsy misy fa tsy maintsy mijaly mafy izy aloha ka ho lavy ny taranaka ity, fa tahaka ny taranaka Noa dia isy toy izany koa amin'ny andron'ny zanak'olona. Ihinana izy, misotro izy, napakabady izy, navoaka ho ampakarina, mandra-piaviny ny andro izay nidiranao atao amin'ny samby fiara, dia tonga ny safodrano ka nandringana ny olona azy rehetra. Ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota koa, nihinana izy, nisotro izy, nivarotra izy, namboly izy, nanao trano izy. Fa tamin'ny andro izay nivoahan'ny Lota tao Sodoma dia nisy afo sy solofara nilatsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. Raha mahatsikasika dia misy zavatra miverimberina eto, misy tantara miverimberina eto. Dia ozy Jesosy hoe fa tahaka an'izay ihany koa ny fiavian'ny zanak'olona. Ho avy ny fotoana zany tena hoe samy variana eo ny olona, samy mampakabaly, samy manangana trano, samy manao zay zavatra tiany atao eo, fa amin'ny fotoana anankiray dia ho avy tampoka ny tompo. Raha miverina kely tsika ny tantaran'ny Noa, 20 taona no nanaovan'ny Noa ny samby fiara. Tsy haiko raha fantatritsika izany, iza mahafantatra an'izany? 20 taona no nananganan'ny Noa ny samby fiara. Raha ohatra zany ka amin'izao taona tsy eo dia efa maty ianao zany alohan'le nafita an'le
Mbola tsy vita koa le sampiara dia efa maty ianao zany fa tamin'izany moa zany tena hoe meny tompo fahasoavana ny olona dia tena hoe afaka niaina tena lava fa 20 taona fa tao anatin'izay 20 taona izay a dia tsy nitsahatra koa nefa nao a nanambara tamin'ny olona tamin'izany fotoana izany mba ialana izy ireo amin'ny faharatsiany zany hoe nitoro ny filazantsara zany izy tao anatin'izay 20 taona izay fa tsisy niraharaha ny olona izy teo nareo ilay vinantony noara na ohatrany raha tadidiko tsara dia ohatrany hoe tena mistomma fotsiny hoe ndao hidro anaty samby fiara fa tahaka an'izay ihany koa ny fiavian'i Jesosy ho avy ny fotoana samy anao ny rarahany ny olona samy hovariana amin'ny zavatra ataony fa tampoka ny fiavian'ny tompo tsisy anapo ho an'ny olona zay tsy mahalala ny tompo dia tena ho tampoka ho azy zany tena hoe tena ho tampoka ho azy zany fa ho antsika kosa dia tsy tokony ho tampoka ho antsika ilay satria tsika mahafantatra hoe ho avy ny tompo ary ny fahafantarantsika fa ho avy ny tompo dia miomana isika mivonona isika tahaka ny Mose sy ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany rehefa hiala ny Egipta zareo a dia nasiany nidy tao an-trano fa rehefa nidy tao an-trano izy a sady nihinana n'ilay ondry no misikina ary mitazona ny tehana tahaka ny olona vonina andeha hiala amin'ny tanàna dia tahaka an'izay mihitsy isika hoe ao anatin'ny fiainana maro samihafa izay lalovantsika dia tena miatrika ny fiainana samihafa isika mety miatrika ny olona mety manangana tranotsika mety manao zavarehetratsika fa itsika ihany koa nefa mahafantatra hoe mila mivonina amena mila mivonina fa ho avy ilay mpanjaka ny mpanjaka ho avy ny tompo dia zay ilay nyteneniko teo hoe ny fahoriana tahaka an'ireny a misy ny ten'Andriamanitra raha miteny mihitsy hoe mahatsara atsika no miditra amin'ny trano misy fahoriana satria zany rehetrarehetra zany mampatsiahy atsika n'Andriamanitra mampatsiahy atsika fa tsy eto isika mampatsiahy atsika fa tsy tia ny tena tanàna atsika ty fa mbola manana tanàna tsara lavitra isika izay no man'ny tompo dia mafy ilay miatrika fahoriana fa mampatsiahy atsika fa tokony hibanjina ny tompo tsika dia tahaka an'izany koa tantaranao a ny Lota azafady raha miveryntsika mijery ny tantarany i Lota dia mijerytsika ny vadin'ny Lota izay lasa vonongatsira za mieritreritra hoe tsy ilay mierika fotsiny ihany ny tena anisany natonga anisan'izay satria Andriamanitra efa niteny aza mierika lasa resaka obéissance ilay izy rehefa miteny ny tompo aza mierika dia tokony tsy mierika rehefa miteny ny tompo aza miverin-dalana dia tsy tokony miverin-dalana amen satria izay ilay izy fa eo ihany koa ilay hoe malahelo an'ilay fiainana taloha malahelo an'ilay fomba fanao taloha ary tsy tokony alahelo an'izany tsika satria tsika manana fiainana tsara lavitra amen tena hoe manana fiainana tsara lavitra tsika afaka tena mifaly eo amin'ny tompo tsika afaka tena hoe tena mifaly amin'ny fanatrehan'ny tompo isika ary ny fanatrehan'ny tompo ary tena hoe misy zavatra tsy takatry ny sainao ary ny expérience ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra mety tsy ho azon'ny olona hoe treretina mihitsy izay tsy manana Andriamanitra foziny olona hoe tena mitapy ty olona ty tena hoe vian'ny olona ho adaly ianao satria tsy azo mihitsy ilay fifandraisana amin'Andriamanitra tsy ho azo mihitsy ilay hoe ohatran'izy zany hoe ho atongotro ny tompo zany ary dia raha ohatra ka miteny raha misy olona miteny aminao hoe tena ianao ty efa tena efa lasa mipika kely mihitsy dia tsy maninona zany fa satria ianao tsy na manana ilay fifandraisana manokana amin'ny tompo manana ilay fifandraisana manokana amin'ny tompo
dia ozy ny ten'andriamanitra hoe tahaka an'izany ny fiavian'ny zanak'olona, tahaka an'izany ny sehoan'ny zanak'olona. Fa mamaraparana ako. Andininy fa raiky amin'ny telopolo a dia milaza manao hoe ary amin'izany andro zany ao an-tampon-trano izay ao an-tampon-trano aoka zavady ary amin'izany andro zany amin'izay andro zany izay ao an-tampon-trano ary netana ao an-trano dia aoka tsy hidina haka izany ary toy izany koa izay any an-tsaha aoka tsy hiverina. Tsarovy ny vadiny lota, tsarovy ny vadiny lota. Misy zavatra anankiroa no tsy haiko raha matadidy tsara ako dia zavatra anankiroa no asiany ny tenin'Andriamanitra andosiratsika. Ny voalohany dia ny fitsangatsangana, dia ny faharoa ny fahatezerana ho avy. Ny fahatezeran'Andriamanitra ho avy. Ary ny anisan'ny fomba, tsy anisany moa zany fa tena hoe zay mihitsy ny fomba ahafahantsika mandositra ny fahatezerana ho azy, fahatezerana ho avy. Dia voalohany indrindra ny lalana andosiratsika dia ny finoana an' Jesosy Kristy. Zay ny lalana andosiratsika. Zay ny lalana andosiratsika ny finoana an' Jesosy Kristy. Tendry zao satria tsy fantatrao mihitsy ny fotoana. Na ny fiavian'ny tompo io, na ny fotoana hakan'ny tompo atsika, tsy fantatritsika mihitsy hoe roviana. Tsy misy tsony hoe rehefa antitra efa lehibe ilay olona zay vao mety ho alain'ny tompo, fa efa tena hoe amin'ny azy rehetrarehetra mihitsy dia possible tena hoe lasa ny olona anankiray. Raha te handositra ny fahatezerana ho avy isika dia ny finoana an' Jesosy Kristy. Fantatra hoe tsy tokony ho zay ny motivation antsika. Ie, tena hoe tsy tokony ho zay ny motivation antsika hoe andeha hanolo tena ho an' Jesosy satria tena ohatry mamay be ilay ariananina ary. Tsy tokony ho zay ilay motivation. Fa nefa ny te hampahery ihany ako raha tsy te ho any ianao dia raiso ihany Jesosy aloha. Ie, ozy ny tompo hoe raha tsy minao ianareo ozy dia mba inoy ihany ny asa ataoko. Dia tena te hampahery satria ny antony mantsy zao iteny mantsy izy eto rehefa avy eo ambany eo manao hoe isy roa any an-tsaha, ny ray ho raisina, ny ray havelona. Misy mety hiaraka eto ihany tsika fa misy hijanona, misy tonga dia tena hoe tsy tafakatra. Dia tena hoe loza be zay amin'izay fotoana satria tena vao maika tena ho loza zay satria ianao netrehitra hoe efa mba tena isany ahako ka ianao tsy isany. Tena vao maika tena loza satria efa naheno teto foana ihany ianao. Zany filazantsara zany, naheno foana ihany tonga foana miaraka manao family day, miaraka misotro dite sy kafe, milahatra etsy ananiny etsy. Loza. Tadiditsika tsara izy amin'izay. Tampotampoka eo miakatra ny olona ianao tsy aiza tsika izany. Loza zany. Tena loza satria moramora kokoa an'ny olona tsy manana ny tompo no mihevitra manao hoe tena tavelany, tena hoe aiza inona ny zavatra mitranga. Fa ianao efa nahafantatra, efa naheno. Fa nefa ny hatavela. Ainganetsy ho amintsika izany. Tena hoe ainganetsy ho amintsika izany. Fa tena hoe ndao tsika tena hiomana, hanomana ny momba antsika rehetra, ny fanahintsika hanomana, tena hoe hametraka tsara ny tokony ho izy ny fifandraisantsika amin'ny tompo. Ny faharoa ahafahantsika mandositra zay zany dia ny hoe ny aza miraikitra amin'ny fahotana. Amen. Rehefa fantatra hoe tena fahotana dia tena hoe ie mamindra fo ny tompo. Dia fantatra ihany koa hoe tsy very ny famonjena fa tsy misangisangy amin'ny fahotantsika. Misy tontsika mety manota fa tsy zavatra fananina no anontana, fa zavatra tena hoe
zavatra tena hoe tsy vita ny herin'ny tenanao manokana no miala amin'ilay izy dia mety tafalatsaka ianao fa naizanana zany ary ny tompo dia manana ny fotoana ny ahafahan'Andriamanitra manala antsika amin'io zavatra manakida antsika io satria ny fialana amin'ny fahotana tsinona tsy vitantsika amin'ny herintsika fa tena hoe ny herin'ny fanahy masina ny asan'ny fanahy masina no manala antsika tena hoe amin'ny fomba tena tonga tena manombotra hatramin'ny fakany mihitsy satria tsaroko tsara mihitsy zany tamin'ny fahotana izay nangejana ahako manokana fahazarany ratsy tena ny vavaka tena efa mataona ny vavaka tompo asory amiko ty tena tsy afaka manao an'ilay izy ianao dia aveo ianao verina manao an'ilay izy ihany ohatr' izany asory amiko ty fa tamina fotoana anankiray tena hoe tamina fotoana anankiray tonga amin'ny fotoanany tompo tena tonga dia nasory ny tompo ohatr'ireny tonga miala fa tonga dia tsy te herika intsony ianao satria izay ny asan'ny fanahy masina zay ny asan'ny fanahy masina ankehitriny ny andro mpamonjena amenna ankehitriny ny andro mpamonjena tsy hoe rehefa afaka baka ianao tsy hoe rehefa le bebe kely kokoa ianao na hoe rehefa manomboka manambady ianao zao ny andro mpamonjena zao ny andro mpamonjena tena hoe raiso teny zao zany famonjena zany andininy fa telo amby telopolo nazovo no mitady hamonjy ny ainy dia avery zany ary nazovo no avery ny ainy no zavady ny ainy dia azo zany raha adika amin'ny teny hafa izy dia hoe niza mametraka ny tenany voalohany mihoatra no Andriamanitra tahaka ny sampy ihany ilay izy zany hoe ny zavatra ny filantsika no ambony noho ny nohony amin'Andriamanitra le metreritsika hoe rehefa ohatra ka misimisy vola misimisy ako rehefa tena miasa mafy ako dia voafitra ny aiko rehefa tena miketrika be dia mavita trano dia mavita ndry dia milamina rehefa ho avy amin'ny fotoana ho avy takan'izany le hoe miezaka mamonjy ny ainy metreritsika hoe rehefa tena miakatra promotion ako mianatra tsy ratsy zany rehetrarehetra zany le hoe mianatra dia mba hahafahanao mahazo zavatra ambonimbony kokoa fa raha ohatra ka zay netrehetinao avonjy anao zay netrehetinao hoe hiasurevana no avinao dia diso hevitra tsika ny tena assurance ao atsika dia ny fananana an' Jesosy Kristy mametraka ny Kristy ho voalohany amenna ary ny tena marina raha tsy miresaka zany koa raha hoe tsy ilaina zany ve tsy ny manam-bola fa en fait ny ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe rehefa nandray an' Jesosy Kristy ho tompo samonjy ny fiainantsika tsika dia ny momba antsika rehetra dia azy avokoa azy ananantsika rehetra dia izy no afaka miteny manao hoe raha ilaiko ty tokony izay lay izy tena hoe obéissance lay izy rehefa ilain'ny tompo ny momba rehetra dia ndao tsika tena hoe ankato tsy moro zany fa tena hoe ndao hianatra ankato ao amin'ny Lioka toko eo amin'ny toko fahaefatra ambin'ny folo ao amin'ny Lioka ihany tsika dia ny andininy fahatelo amby telopolo dia misy taona ny tompo miteny manao hoe raha misy iza ozy ny olona manangana tempolo ka tsy mihevitra tsara amin'ny teny hafa izy dia hevery tsara mihitsy aloha ny zavatra hoe tena hiditra ve ianao fa rehefa tena miditra no tena midira amenna rehefa tena hanomboka n'ilay fiarahana mandeha amin'ny tompontsika dia tena hoe ataovy maximum na aloha tsy manao rehefa tena hanomboka ny fiarahana mandeha amin'ny tompontsika dia tena hoe ataovy tanjona tena ho radical amin'ny fiarahana mandeha amin'ny tompo na hoe aloha za zao ihany farany
andin'ny fahatelo amby efapolo sy ny fahenina amby hatramin'ny fafito amby telopolo sy ny andin'ny faefatra telopolo ka hatramin'ny fafito amby telopolo dia ozy ny ten'Andriamanitra milaza manao hoe azako aminareo amin'izany alina zany isy roa lahy miray fandriana ny anankiray ho raisina ny anankiray avela isy roa lahy mitoto vary ny anankiray io le nytenentsika teo le fandraisantsika teo ho raisina ny anankiray avela dia mbola mitoy kely eo misy tohany kely le ohatrany ery ambany ery izy io le hoe ampio hoe isy roa lahy ny antsaha ny anankiray ho raisina ny anankiray avela dia tena hoe zay ilay izy dia fiomanana fiomanantsika ao anatin'izay fiavian'ny tompo zay ny andin'ny fahatelo amby fito amby telopolo izy dia namaly izy ka nanao taminy hoe aiza tompoko ary hoy izy taminy izay hitoerany faty dia any koa ny angonan'ny voromahery miresaka ny amin'ny fiavian'ny tompo ihany izy amin'io tahaka ny voromahery rehefa misy faty dia manidina izy eny ambony eny dia hita avy eny alavitra eny mihitsy hoe iny le voromahery manidina eny ary rehefa miôdiôdy ohatran'izay eny ambony eny izy dia fantany hoe misy faty zay ao ambany ao zany hoe ny olona rehetra afaka mahita fa mahita ny fiavian'ny tompo tsy misy hoe mandeha ianona rehetra manokana no mahita ny fiavian'ny tompo fa ny maso rehetra ahita ny fiavian'ny tompo dia misy fahendrena omen'ny tompo ao zany misy fahendrena omen'ny tompo atsika anatin'ny an'ity dia ny fiomanantsika mitiko zany hoe ny fivehenan' Jesosy Kristy dia mazava tsy misy tsy ambaratelo ny olona rehetra hita azy ary ny fahalalantsika voalohany indrindra ny fanjakan'Andriamanitra izay mbola ho avy ny fahalalantsika ny fanjakan'Andriamanitra izay ao anatintsika indrindra fa fahalalantsika fa misy fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika dia voalohany indrindra tokony manova antsika zany manova amin'ny fomba fisainantsika manova amin'ny fomba fitondrantenantsika ary manova amin'ny fomba fifandraisantsika amin'Andriamanitra ny fahalalantsika an'izany fanjakan'Andriamanitra ao anatintsika zany fa manova ihany koa zany ny toe-pontsika etsika miatrika sy ny fiomanana ny fiambenana ho amin'ilay fanjakana ho avy amin'ny fahafenony tanteraka ho avy amin'ny fahafenony tanteraka dia andao tsy ataontsika ho teny mampangorangorana fotsiny ao anatin'ny fotoana ialazana azy ilay teny izay renentsika androany fa tena hoe tena hanova ny fomba fisainantsika mandrakizay mihitsy mandra-piavin'ny tompo mihitsiny alao tsy ataontsika tenin'Andriamanitra ohatrany mampandresindresy lahatra fotsiny amin'izao androany izao ilay teny fa ho averintsika ho vakina any an-trano any vakina avereno tiniana dia ataovy tena hoe tena isy fanapahan-kevitra araka ilay vavaka pastera teo isy fanapahan-kevitra tena ho raisitsika ao aorianan'izany tenin'Andriamanitra zany zao tsika araka hitsangana dia isaotra ny tompo tena hoe angataka an'izay lay fanahin'Andriamanitra tena hoe andresy lahatra atsika indrindrandrindra raha mahatsiaro ianao hoe tena mbola tsy naresy lahatra feno ianao hoe tena efa manana ny Kristy efa manana ny Kristy ho tompo samonjy fiainanao dia tena hoe androany ny fotoana aza miandry tena hoe aza miandry tsony dia ndao angataka ny fanahy masina tena hoe andresy lahatra anao andresy lahatra ny fonao sy ny mombanao rehetrarehetra ao anatin'izany rehetrarehetra zany raha eo manantona anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra bitsaka ny amin'ny fampatsiahivanao anay iny amin'ny fanjakanao zay aty anatinay zay eo anivonay
dia akane tompo malala tena hoe anovany fomba fisainanay zany anahaka ny Kristy bebe kokoa, anovany toe-ponay zany, tena hoe ibanjona anao, tena hoe ametraka ny fitokisanay rehetrarehetra aminao. Aoka ny fahafantaranay fa misy fanjakana tsy azo ampirorona ty anatinay dia tena hoe anovany fitondran-tenanay. Mangataka izay fanay masina hanomezanao hery ny tsirairay avy izay fantatray hoe tena tsy mora aminay zany, fantatray hoe ady ara-panahy zany, fa ianao tompo malala menay hery ahafahanay mandresy ao anatin'izany ady zany. Ianao fanay masina menay hery ahafahanay tafavoaka ao anatin'izany ady zany, andresy amin'ny lalan'i Jesosy Kristy, andresy anatin'izany ady zany amin'ny lalan'i Jesosy Kristy. Fanay masina ampio zay hiankina aminao, satria rehefa noforononao izahay dia tsy noforononao fotsiny zay ho avita tena irery sy anao zay tianay atao amin'izay tianay anaovana azy, fa noforononao zay mba hiankin-doha aminao, noforononao zay tena hoe hiantehitra aminao fa tsy handeha rery tahaka ny ondry zay tsy afaka miaina rery fa tsy maintsy mila mpiandry. Ary mahavariny zany fanoranana anatona zany, tena hoe tena mila mpiandry zay, tena mila anao zay Jesosy, tsy afaka mandeha rery zay. Tena hoe raha mandeha zay dia tena hoe ka tsy mahananao dia tsy fantatray akory hoe aiza ny lalana mandroso, ary tsy fantatray hoe aiza ny lalana miverina, fa tena hoe veriny amin'izay averezanay zay. Fanay masinao, ianao le mpiandry tsara, tena tario zay mareto zay tompo, manaiky dao, tena hoe manaiky zay tompo, dao tsika samy teny hoe manaiky andrasanao zay, manaiky andrasanao zay Jesosy. Ndreto zay tena ondry tena hoe ianao no mpiandry anay Jesosy malala, atolotra ianao no momba nay rehetrarehetra, atolotra ianao no fonay ny fanahinay Jesosy malala, tena hoe rehetra zay tompo, atolotra ianao no momba nay rehetra Jesosy malala. Io zay tompo malala, tena hoe ampio zay tena ho voninao amin'ilay fanjakana mandrakizay, amin'ilay fahafenony tanteraka, tsy hisangisangy amin'ny fahotana, tena tsy hisangisangy amin'ny fahotana zay Jesosy malala, tsy hisangisangy amin'izao fiainana zao zay, fa tena hoe tena ho raisinay sérieux ny fanjakanao, raisinay tena hoe tena ampahamatorana ny fanjakanao Jesosy zay aty anatinay. Feno zay fanay masina, tena feno zay. Misaotra betsaka amikontsika mampatsiahy antsika fa hoe ny mandrakizay no tena omantsika eto. Variana loatra tsika matetika ny amin'ilay azakazaka ny fiainana dia tsy mahatsara, tsy mahafantatra an'izay hoe ny mandrakizay no omantsika zao io e. Ho avy Jesosy, tena ho avy izy. Toy isika efa roa arivo taona raha zay, tsy avy ohatr'izay angamba tsy ho avy tsony, fa aleo ataoko izay tiako atao. Fantatsika fa marina miteny izy, miteny ny testamenta taloha rehetrarehetra hoe ho avy Jesosy, dia inona ny tranga? Teraka Jesosy, teraka Maria Virgine Jesosy, niaina fiainana tsy nisy ota Jesosy, nambarana soratra masina zany, maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, nambarana soratra masina zany, jerentsika any amin'ny testamenta taloha rehetrarehetra ny mahita an'izany. Nalevina Jesosy eny hatramin'ny betaian'ny fasana, ny olona nomeny fasana, nambarana soratra masina daholo zany, nitsangana tamin'ny andro fahatelo Jesosy araka soratra masina zany. Ny antoka ananantsika fa na dia tena hoe efa roa arivo taona ary no avelan'Andriamanitra noho ny amin'ny famondram-pony, dia tena ho avy izy. Ozy izy ny Apokalipsy toko voalohany, andininy fahafito. Indro izy ho avy amin'ny raony, ary ny masony rehetra ahita azy, na dia izay nandefina azy aza, ary tomany aza ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Indro izy ho avy amin'ny raony, ary ny masony rehetra ahita azy. Izay le resahan'ny ten'Andriamanitra tao amin'io kafa 7 tao. Dia ndao ametraka ny fanantenantsika ho ao amin'izany tsika. Iaina handany ny herintsika, handany ny volantsika, handany ny rondoantsika amin'ny fieritreretana an'izany hoe
ho avy jesosy dia isy anjara lova izy nanomana toerana ho ahy fa izaho ihany koa anomana izay mety ho anjara lova